Ampitombona amintsika hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ny fandarana Lagos isaky ny alahady maraina amin'ity alahady faha 24 ny volana Aogositra taona 2024 ity. Mivavaka mialoha ny andrenesantsika miafatra amin'ity maraina ity. Sotranao zay Jesosy raha ny nifoazanao tamin'ity maraina ity satria manakolazaina ianao matoa mbola mampiteny dia saorana ianao koa mitombonandro omenao nay tsirairay avy. Avia fanahy masonao tendreo ny molotro apetrao eto ambavako ny teninao tahaka nataonao tamin'ny Jeremia mpaminany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay akantsika niafatry ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady maraina izao dia arak'izay hita araka ny filazantsara araka ny Lioka. Filazantsara araka ny Lioka toko faha 7:10 ny andininy faha 2:20 ka hatramin'ny andininy faha 30. Lioka toko faha 7:10 ny andininy faha 2:20 ka hatramin'ny andininy faha 30. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra nampianatra sady nandroso hakany Jerosalema. Dia hoy ny anankiray taminy, Tompoko, moa vitsy va no hovonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona, miseseha hiditra amin'ny varavarana ety ianareo. Fa hoy izao aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompontrano ka manidy ny varavarana ary anareo mijanona eo anatrano mandondona ny varavarana ka manao hoe Tompoko, voay zahay, dia maly izy ka hanao aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza ianareo. Ary amizay ianareo dia hanao hoe mihinana sy misotro teo anatrehanao zahay ary nampianatra teny an-dalambe anay ianao. Ary fa izy hiteny hoe lazaiko aminareo tsy fantatro na avitaiza ianareo, miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Ary any no hisy ny fitomanina sy ny fikotrihan'ny nify. Raha mahita ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroka any ivelany. Any no tonga ary ho tonga avy any atsinanana sy avy any andrefana ary avy any avaratra sy avy any atsimo ireny ka hipetraka hihinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Arindro misy ny aoriana ho aloha ary ny ao aloha ho aoriana. Amen. Eny Tompoko, ity teny izay anjarantsika eto ity dia alotsorina sy ampahafantarina antsika fa somary manahirana mitory azy ho an'ny olona ao anatin'ny atao hoe fianakaviam-be ny fiangonana protestanta indrindrandrindra ny atao hoe réformé. Satria tsika dia mivoy ny atao hoe
fahasoavana irery any ny fahasoavana irery any ary rehefa mamaky an'le texte dia raha jerena maimaika na jerena à première vue superficiellement dia tohatra ny mifanohitra amin'ny resaka fahasoavana lazay ato fa toa ohatra ny taky ezaka ohatra hoa anisan'ny teboka roa problématika amin'izany fahasoavana zany ny voalaza ato ohatra ny nilazany hoe miseseha hiditra ny varavarana ety ianareo miseseha amin'ny teny frantsay izy de hoe faites un effort de rehefa mahento an'le terme hoe effort na hoe miseseha de hoe fangaha amin'ny alalan'ny ezaka sy ny asa ataon'ny olona indray no idiran'ny olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa Jesosy misy eto miteny hoe miseseha hiditra ny varavarana ety ianareo avy eo miteny koa izy hoe midira miseseha amin'ny varavarana ety na amin'ny teny frantsay izy hoe entrer par la petite porte reo teny roa fotsiny dia manelingelina sy manahirana ny mpitoroteny ho an'ny zay mivoiny amin'ny hoe fahasoavana irery any fa tsy mandeha amin'ny asa ny manazavanty texte ty raha ohatra ka ampitahaina amin'ny fotom-pampianarantsika ny amin'ny atao hoe finoana irery any sy fahasoavana irery any faharo tsy kely noho izay fa manelingelina ny maso ihany koa dia ilay teny hoe ny voalohany ho farany ary ny farany ho voalohany fa ny fomba falazany azy de hoe ary indro ny 170 ary indro misy ny aorina ho aloha ary misy ny aloha ho aorina misy ny aloha ho aorina misy ny aorina ho aloha ary ny aloha de vao maiky zany tohatra ny mivoiny hoe misy performance spirituel takina amin'ny pino ve zany vao tafiditry ny fanjakan'Andriamanitra reo zany no atao hoe blocage ngezabe anankiroa am'izao texte zao zay mety anahirana ny mpitoroteny manoloana anjanjavatra lazain Jesosy zany satria raha izany noho izy de ohatrany hoe natokana ho an'ny olona izay matanjaka ara-panavy zany natokana ho an'ny olona mahavita ezaka ho an'Andriamanitra ve zany ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ny meilleur inona moa zany fa tsy hitovy amin'ny lalànan'izao tontolo zao ihany ve lalànany matanjaka la loi du plus fort lalànany besandry izay ve no tiany Jesosy lazainy eto raha vakina maimaika eo indrindra no na de sarotra zay texte de zavatra texte tahako tolo no tena atao hoe aonao fomba ilazako hoe matsiro ny mitrandraka azy satria manome risque amin'ny mpitoroteny andeha hitrandraka ny tena votoatiny mba ho azavantsika mba tsy hivona ny fandraisana zao perikopa zao dia rehefa nandinika hoe inona aiza oaiza ny fomba azahoana afahana mamaha atao hoe laclé fanalahidy ny texte ty de ny andiny fa 7 averiko vakila ny andiny fa 7 dia hoy ny anankiray tamin'ny tompoko moa vitsy va no vonjena eo le izy moa vitsy va no vonjena to tehiteny akolaka ity olona ty tsara marena aloha fa tsy fantatry hoe izy olona io mpianatry Jesosy ve mpiaradia aminy ve sady jiosotsotra sa fariseo ho hitatsika fa mivoaka ho azy ny valiny ary ambany satria raha ny fomba fiteny ty olona ity zay tsy fantatra anarana moa vitsy va ny vonjena de to hiteny izy hoe akoatranay dia izavy ny vonjena zany hoe efa manakilasy ny tenany ho isan'ireo vitsy izy efa manakilasy ny tenany hoe zahay ao anatin'le atao hoe VIP ara-panahy fa akoatranay dia iza no tafiditra ao ambadika koa sous-entendu de hoe tsy misy olona afaka ny hovonjena raha tsy olona mitovy aminay zay le izy io lay atao amin'ny teny frantsay hoe lapsus révélateur zany hoe modimody mametraka fanontaniana fa mandoka tena sy manavaka ny tenany
donc raha fehzina dia mieritreritra zany ty olona miteny ty fa izy ao anatin'le vitsy anisa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary natokana ho azy ireo izany fa tsy ho an'ny be nahoana. Ka ao anatin'ny sainy dia zao izareo ny olona manana zo, manana droit, manana privilège ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria azo nareo an-tsaina amin'izay zany hoe olona ohatrany ahoana io miteny io, tsy n'importe qui io, sura mihitsy fa tsy le olona mpanara-dreny rano teny amin'ny sisitsisy ny teny fa olona manana ny plasiny sy ny pozisiony eo amin'ny sehitry ny ara-pivavahana matoa izy manava tena ao anatin'ny maro dia tsy iza zany fa mazava ho azy ireo fariseo sy ireo jiosy izay mieritreritra ny tenany efa tompony ny fanjakan'Andriamanitra. Manaraka an'izay jereo tsara ny fomba namaliany Jesosy azy. Jesosy tsy tonga dia niteny hoe enao aneka tsy izy fa navaliny Jesosy azy dia feno fahindrena miseseha hiditra ny varavarana ety ianareo. Izy miteny hoe firy no hiditra zany hoe vitsy zany zay no ato. Jesosy anefa mamaly hoe misese zany misesika zany ngamba ny hainareo tsara fa tena mifatratra fa saingy ety ilay varavarana. Paradoxal izy raha ohatra ka hoe migodana le varavarana dia hoe ao samy hoe mbosesika daholo fa varavarana ety no asai Jesosy misesika. Inona zany ny tiany Jesosy lazaina ao ambadika zany fomba famaliny an'ity fanontaniany ity lehilahy manava tena ity dia zao tena tery io varavarana io ho an'ny olona zay mieritreritra ny tenany efa ao anatiny. Tery io varavarana io satria quasiment impossible ny miditra ao ho an'ny olona zay mievy tena fa azy sahazazy zany. Fa ho an'ireo olona izay everinao tsinitsinina ireo anefany no tena varavarana migodana aminy satria izy matsiaro bitika. Zany hoe ny olona matsiaro ngeza, matsiaro azo zava-dehibe sarosarotra aminy hiditra amin'io satria izy goavana. Dia mampatsiaro an'ilay teny ary amin'ny filazantsara hafa hoe sarotra ho am-panan-karena ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny hoe masarotra ho an'ny rameva ny hiditra amin'ny vody fanjaitra. Le mpanan-karena tsy voatery hoe mpanan-karena ara-bola fa ny olona mievy tena ho zavatra tahaka ity lehilahy ity. Ambadika zany teny Jesosy zany dia ho tery ho sarotra aminao ny hiditra amin'io varavarana io matsy an'io lehilahy io. Fa au lieu de hiteny an'izay zay maha-pédagogue an Jesosy mpanabe azy tsy tonga dia riatany frontal fa ahodiny amin'ny fomba mihaja dia zay miseseha valiny zany karazana atao hoe tehamaina zany dia filazany hoe tena ho maro ny olona ho tafiditra ao satria ireto vahoaka maro anisa zay verinao tsinitsinina reto dia mieritreritra hoe tsy mendrika izy niditra ao. Ka ohatra ny olona anankiray hoe manana chance fahasoavana be ho azy ny asaina hiditra contrairement ho anareo. Maninona zany Jesosy no miteny an'izany. Iza moa zany le varavarana kely eto zany tsy resaka ezaka zay zany mamaly le fanontaniana am'izay tsy hoe mila mahavita mifadihanina, tsy hoe mila mahavita mpafolo-karena, tsy hoe mila mahavita vavaka isaky ny asabotsy satria raha tadidinareo ngamba nisy fariseo tao amin'ny sinagoga zay niteny hoe tamin'ny tao tempolo niteny hoe misaotra anao Andriamanitra ao fa tsy mba tahaka ny ry lehilahy iry dia manondro an'le lehilahy tao an-damosiny izy fa zaho mahavita anyreto ny tany sainy ny zava-bitany fa le lehilahy teny kosa dia lehilahy mpamoretra izay tsy mendrika ka iza ny plasiny any aoriana ary tsy samitraka akory. Reo olona zay mieritreritra ny tenany heverina ho tsinitsinina ireo no mora aminy miditra ao satria mahatsiaro tsy mendrika izy ka dia karazana atao hoe tsy hoe chance fa opportunité azy ny varavarana misokatra. Fa ho anareo kosa dia ho sarotra niditra ao satria nahoana tsy anaiky an Jesosy izy. Jesosy zany le varavarana eo zany hoe ho sarotra aminareo
osy jesosy matsy an'io lehilahy io nihiditra satria problema ho anareo aho za zany lasa problématika ho anareo ho an'ireo olonareo ny fisiko lasa opportunité dereo tsara fa vadiany rafitra ao anatiny zany fampianarana sy teny ataon' jesosy zany izay ny dikany hoe les premiers seront les derniers ary les derniers seront les premiers zany hoe ny voalohany ho farany ary farany voalohany tsy miteny jesosy hoe tsy ho tafiditry nareo fa ny olona ibosesika amboalohany dia reto olona zay mieritreritra zay natoka anareo ny stigmatisenareo na ilikilikareo fa ianareo zay mieritreritra tompony raha ho tafiditra dia mbola tia fara ary efa maminana sahady jesosy satria taorinany ny akara jesosy tany an-danitra sy taorinany pentekosta dia miabetsaka ny fariseo niovafo lasa kristianina fa saingy efa teorina dia tena tanteraka rahabaky teny misy ny teny jesosy hoe ny voalohany ho farany ary ny farany voalohany le voalohany ho farany rety tsy hoe kory hoe fifaninanana makany an-danitra aza raisina rahabaky teny izy aza atao aona refa razan'izany hoe atao litéralisme fa izao hoe pragmatika jesosy ny olona izay nibosesika tamin'ny andron jesosy nanaraka azy dia reo olona izay atao hoe maratra ny fiarahamonina ireo olona zay natao hoe voailikilika ny fiarahamonina fa ireo olona zay neverina tokony hahazo kosa dia mifikifidoa anankiray ihany no mba nanaiky fa mbola somary miady hevitra votafavoaka dia nikodemosy zany izay isan'ny fariseo ny olona izay mieritreritra ny tenany ho zava-dehibe sarotra aminy ny hiditra anyty lalàny fahasoavany ity satria ny azy justement contrairement les zavatra eto dia mérite iza no mendrika raha vao mipetraka fotsiny fanontaniana ny olona zany mametraka fanontaniana iza no mendrika hiditra ny lanitra dia tonga dia hors sujet satria ny fidirana ny lanitra dia tsy fahamendrehana fa grâce satria ombadiky ny teny hoe mendrika dia hoe iza ny nahafeny fepetra iza ny nahavita ny zavatra nandrasana sy ny takina aminy dia raha hitariko zany ohatra any amin'ny sehitry ny atao hoe fanasan-tompo matetika moa fapetraka ny olona hoe iza ny mendrika ny ray ny fanasan-tompo eo ny ty mahadiso hevitra antsika maro reo olona clean reo olona tsy spianina reo olona ataotsika hoe madio ny dossieny ianao kosa aloha zanako ozy pastera mendrika ho anao ny andray ny fanasan-tompo mendrika ho anao ny hatokana dekona mendrika ho anao no hatokana mpiandra mendrika ho anao no tonga mpitandrina satria mahafeno fepetra ianao ny olona mahafeno fepetra indrindra no sarotra atao sarotra satria izy mieritreritra fa c'est un dû fa tsy faveur tsy grâce ny maha eo azy fa hoe tokony ho azy tandrifo ho azy tandremo fa sao dia ny olona izay mieritreritra azy ho inona le inona io ao anatiny any ivelany out ary reo olona zay veritsika ho out any ivelany no ao inona na ao anatiny zany hoe ty jesosy ity zany dia sabatra roa lela à double tranchant zany hoe ho an'ny olona izay mieritreritra ny tenany ho kely dia io ihany no mahita mangirana amin'io jesosy io fa ny olona mieritreritra azy ho zavatra amin'ny lafiny rehetra io dia tsy ahita mangirana aminy mihitsy misy tenina mpampianatra anay zay tsaroko fony mbola tany amin'ny stipiela dia nisy mpianatra tanao moa vao manomboka ataona voalohany iny mafanafana fo zay ny mpianatra mirangorango dia nametraka fanontaniana ty mpianatra ty hoe iza pastera no ahoana tsy hoe iza ahoana ny fomba ahatakarana ny hevitra ny soratra masina ahoana ny teknika ahatakarana ny hevitra ny soratra masina dia namaly ty pastora mpampianatra anay tamin'izay fotoana zay hoe raha te ahita an'Andriamanitra ianao zanako dia mila midina amin'ny farany ambany jereo tsara le contraste izy manontany hoe ahoana ny fomba hahatakarana
zany hoe inona ny effort, inona ny performance valiny mila midina farany ambany ianao satria ny andriamanitsika izy andriamanitra midina fa tsy andriamanitra takarina. Ary io koa amin'ny lafiny ara-panahy io ny olona mieritreritra fa manana zavatra atolotra an'andriamanitra, manana zavatra présentenao anaty an'andriamanitra, manana performance anaty an'andriamanitra, dia mieritreritra izy fa izy no manana pahamasinana, izy no ahita an'andriamanitra. Fa eto dia izany lazainy eto hoe na ny vehivavy janga sy ny mpamoretra ny aloha lalanareo any amin'ny fanjakan'andriamanitra, satria ireo tsy manana argument na iray akory hanatonana an' Jesosy hoe mba tokony hiditry ny lanitra, fa tsisy argument fa miondrika. Ary zay natonga an' Jesosy vakivava tamin'le lehilahy teo akavanany, le jiolahy teo akavanany. Jiolahy zany hoe raha ny CV-ny ray manontolo dia olona inavitrable, mialatsiny amin'le terme vary-aminanana. Fa sahy ity jiolahy ty na dia eo aza ny CV-ny matevina, mbola nasahy fa sahina mety isy mihoatra an'izany ny teny hoe mba tsarovy aho rehefa tonga amin'ny fanjakanao ianao. Zany natao amin'ny teny français hoe avoir du culot. Hainareo zy dikazany hoe avoir du culot zany sahy, mahasahy, fa tsy sahisahy foana fa manino ty lehilahy ty sahy ny tena zany. Normalement mantsy zany fomba fiteny zany rehefa ohatra hoe natafita olona anankiray ianao na nanampy olona anankiray ianao na nampianarinao le olona dia tafavoaka izy dia mba teny mba tsarovy aho. Fomba fitentsika ma zany mba tsarovy rehefa tonga ny fanjakanao ianao. Zay nampiasantsika ny expression hoe rehefa mba tafa dia mba tsarovy ny inona ny zavatra nataoko anao. Mba tsarovy ny fikarakarako anao, karazana ohatra ny dette morale zany le izy hoe tandremo za efa navita zavatra ho anao sao dia adinonao sao dia mita mitsipadolaka ny tana. Izay ny fampiasan'io hoe mba tsarovy aho, fa tsy ny olona tsy aniny tsy aninina, fa tsy ny olona nahavandoza, tsy ny olona ratsy CV tahaka nyity lehilahy teo akavanany hazo fijalian' Jesosy ity no sahisahy teny mba tsarovy aho rehefa tonga amin'ny fanjakanao ianao. Tonga dia Jesosy anio no iananao akoba. Fa manino Jesosy ny teny an'izany? Satria natoky ny famondram-pony izy, matoky ny fitiavana izy, fa tsy ny bloke azy ny CV-ny matevina. Havako rehefa manantona ny hazo fijalian' Jesosy io aza brake amin'ny ratsy vitanao, oui tena ratsy ny nataonao, tena maharikoriko ny nataonao, makando nataonao, fa aza io no atao blocage. Fa rehefa mijery anao Jesosy dia tsy ny zava-bitanao maly no jereny fa ianao. Arano tsy mampitovy antsika an'Andriamanitra amin'Andriamanitra. Andriamantsika rehefa mijery olona dia hoe iza moa ianao, ohatran'ilay fitentsika fa ianao miseho anao iza, ny ao ambadiky hoe miseho anao iza dia mba lazao amiko hoe ny zava-bitanao, inona ny argument mba azahoako manaiky anao. Nitaoko angamba fa tsy isy olona miteny za en tant que za mba raiso en tant que za. Reseho lahatra aho ny amin'ny izay mba valeur ajoutée anao, zay avao anaiky anao raha anaiky. Zany hoe tsika rehefa mijery olona dia mijery ny zava-bitany sy ny lasany sy ny fa Jesosy ny fahasahian'ity lehilahy ty miantehitra amin'ny famondram-pon'Andriamanitra. Izay le mahatonga ny teny ao amin'ny Matteo 5:2-7 manao hoe ary Jesosy taminy tsy mbola nivakinareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato zay no lavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehova izao ka mahagaga eo masosika. Zany hoe io Jesosy io zany soa vato maso afaka ho an'ny olona izay matoky tena fa mendrika ho azy
ny zavatra rehetrarehetra soa io jesosy io inona ozy izy fehizoro tsy misy elanelany soa fatafitohinana ho anao jesosy zany hoe tena matafitohina ny zavatra ataony jesosy ho an'ny olona amin'ny solomasony tsy finoana fa ahoana no anekeny jesosy an'ity lehilahy jiolahy eo akavananyity fa ahoana noy Maria Magdalena nisy devoly fito angambany izay raha tsy diso ary malaza rasy teo amin'ny tanàna no tendreny jesosy ho mpitoro filazantsara voalohany zany hoe nahita azy voalohany ka manambara fitsanganany tamaty fa nahoana noy Paoly apôstôly zay mpamonin'olona feno rano tanany no nolazainy hoe fanaka voafidy tondrana nanarako any amin'ny jentilisa izy fanahoana zay le hoe vato maso lafaka izy satria ny olona solafaka eo am' jesosy solafaka am' dans le sens hoe tafitohina am' jesosy dia olona mijery ny tenany aloha izy ary meritreritra fa manan-javatra atolotry meritreritra fa manan-javatra ho tany saina sy ho tantaraina am' jesosy fa ho an'ny olona izay hoe fehizoro kosa jesosy dia le olona miteny hoe arak'le hira firany FFPM tiako indrindra zay hoe mahantra ho tompoka mba tsarovinao zany tsy manakatolotra anao ao jesosy zaho manokana zay etika tanatry anao dia tsisy raisina olona tsy alehany olona potipotika olona mongomongo olona maloto kanefa dia izay fahantrako izay fahantrako amin'ny fiainako ara-panary sako eto zay tsy fananako na inona zay tsy mba manana zavatra mba hirehirehako eo anatrehanao ao jesosy dia ozy jesosy ho anareo reo indrindra miboseseha ao amin'ny varavarana ety satria atolona anareo tsara io varavarana io noho ianareo kely sy bitika zareo tsara le fahaizan jesosy mampianatra fa ho anao zay mieritreritra anao ngeza dia io varavarana io lasa tery tsy hoe le varavarana mitery hoe migodana lalana makany amin'ny fahaverezana ino mansa raisiny olona aminy hoe mahazo anao zay tiana atao fa zao tery le izy ho an'ny olona zay mieritreritra fa je suis tery le izy satria ho an'ny olona mieritreritra azy hoe zaho dia fa malalaka io varavarana tery io ho an'ny olona bitika mahatsiaro ny tena no bitika donc tsy varavarana ny problème fa izaho ny problème azonao reo ve zay ny zavatra resahan jesosy eto amin'ity texte ety ka dia afatra ho antsika amin'izao maraina zao hoe ho anao zay mieritreritra anao farany ianao indrindra no homora aminao satria tahaka ny olona anankiray hoe aonare zany zaraza aona moa mba fomba te zaraza mba tsy teny hoe nitsikiny vitana fa zarara mba nisy nangoraka tanareo ohatra ny olona anankiray hoe ay le tantaran'le denaria ray avy inona anankiray ny zavatra dinitsika amin'iny fanoarana ny amin'ilay hoe denaria iny dia ireo mpiasa zay miasa tany an-tanimboly mpiasa tsy nanakasa fanao tamin'izany fotoana zany ary mbola misy an'izany amin'ny faritra sasany eto Madagasikara ireo te hiasa tany zany na mpanao sarakatsao izy tsika dia mandeha eo afovoatsena misy toerana anankiray fakana olona mpiasa tany dia mipetraka eo miaraka amin'ny angady dia misy miandro eo mandra-parivony andro ndraindray tsisy maka satria fa manana ny mpiasan-daolo ny tompo-tany fa mba ho fangorahana dia misy fotoana zany n'olona riche propriétaire anankiray mba mandehandeha eny an-tanàna dia hoe andraso hoe aka olona ray na roa eo ifandrombahana mihitsy rehefa ohatr'ireny any États-Unis mbola misy an'izany tanareo le miasa amin'ireny toerana misy pétrole reny na amin'ny toerana misy gisement reny dia mandalo le riche propriétaire miaraka amin'ny 4x4 dia hoe je veux 2 gare dia misy mety any amin'ny roapolona eo le tsy aninitsaninona miandro eo satria tsy manana asa miandro olona mba irecruter dia mifandrombaka nandray mifamono mihitsy zalahy hoe zay roa voalohany tafiditra ao anatin'ilay tobile izay exactement eto
hoe zaraza misy nangoraka, zaraza mba nisy niantso fa tsy hoe ianao atsona indray no lanjalanja orona miaratseny amin'ilay fomba fiteny. de rehefa tonga le fizarana karama naninona le sasany adininy fa nangorahana izy tonga eo, tsy mana compte à rendre aminazy mihitsy le patron satria azadino ianao ne ka tsy nanakasa teo fa mba nangorahana. Fa rehefa tellement izy zany efa tafiditra ao dia mieritreritra ny tenany hoe ny zoako ny mahazo betsaka no irakoto satria za efa ela ozy izy ilay mpiasa anankiray. De ahoana navalin'le mpampiasa ozy Jesosy, risakaiza tsy mba manao zay tsy marina aminao aho fa denari reny fa narahantsika zay vo niverina zero lohany hay tokoa moa raha ny tokony io zara hoe tokony tsy mandre vola fa zarara misy nangoraka afako. Inanay koa tsika manao toetsaim-pikarama ohatr'izany amin'ny fanarahana an Jesosy. Rehefa namrana fo isika ka tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra azadino fa zaranao aza mba tafiditra ao. Raha hitariko lavidavitra kokoa hoe mpanompon'Andriamanitra isika amin'izay asa nanomponatsika, zaranao aza nomena confiance mba nomena andraikitra kely ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nefa ianao indray zao no tomo se permettre manakiana ny patron fa maninona no ataonao an'izao, fa maninona iranona nomenao betsaka no za, fa maninona zaho tsy ataonao tahaka ny rakoto ery-dafa tsy manina, fa maninona zaho tsy mba mahazo any retsyretsyetsy fa to reto ihany no mba hananako, fa maninona tsarovy taizany nakananao ary izy ianao taloha ary izy ianao zao avant d'ouvrir la bouche. Samy mitandrina fa namrana fo ianao donc efa zavatra ngeza be zany. Adinitsika ny hoe namrana fo ianao, c'est une faveur fa c'est pas un privilège. Hainao ny fahasamihafan'ny faveur sy ny privilège. Privilège de hoe za mila manana privilège, mila manana tombotsoa, reto daholo ny droitko sisisy. Faveur tsy mendrika ao anao fa nomenanao maimaim-poana. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Ivavaka isika. Saotranao zay Jesosy ao noho ny teninao tamin'ity maraina ity. Mampatsiaro anay tokoa fa zaranay aza natsonao, nandrana fo anay zahay adininay zany rehefa elaela, adininay zany fa to mieritreritra zay fa ianao dia anananay troso, to samy taky aminao hoe faizan'izao mifona zahay. Misaotra ny fahapatsaivanao anay amin'ity maraina ity ka dia mba tsy zahay ane no tratrany hoe hotero anay ianao Jesosy na ho sarotra ao aminay ianao, fa hatsiaro zay hoe sambatra ka izahay manana anao. Idera ny laza ny voninahitra ho anao ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Raha soatsika rehetra samy atain'Andriamanitra. Ela matoko.